Vatsim-pana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka tsy atompoko. Voninahitra ny ao anao Andriamanitra ray zanaka fany masina fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao dia velona andra-pamonjena tratra izo maraina izao indray. Eny Tompo Jesosy mankasitraka ram-poram-panahy satria ny antony nitsangananay dia noho ianao, ny antony mbola havelomanay dia noho ny fitiavanao, ny antony mbola andehananay dia noho ny famindramponao Jesosy. Koraiso ny fanajana sy mizombonahitra tolotra anao ry Tompo ny Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka Andriamanitra Andriamanitra rehetra. Tsara sady mpanao tsara ianao ka noharianao araka ny endrikao zahay ary ananana koa fandaharana tsara avy. Indray Tompo Jesosy izay miankohako alohan'ny voninahitrao hatreo feno dia mamindra fo aminay Tompo satria tsy tanteraka ao anatrehanao zahay. Diovy amaranao sarobidy Jesosy afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra. Dia mangataka alefanao masina ambasa teny anatinay anazava ny teninao ary ny koa azonay amin'ny tanteraka ny sitrakao amin'ny androm-peny rehetra ho voninahitrao. Dera laza aza saotra ho anao Andriamanitra zanaka fanay masina fa amin'ny kosa ny fiadanana manambiampy saotra Jesosy manalo. Alleluia. Amen. Mbola mpitombona amintsika mandrakariva ny ravany fahasoavana mba-piadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanay masina. Amen. Ny vokatry ny fahasoavan'Andriamanitra izany nolo-hevitra bandinitsika anio. Hoy ny voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko 2 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 12. Jaona toko 2 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana any Galili ary tao ny renin'i Jesosy. Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy ao amin'ny fampakaram-bady. Ary rehefa lany ny divay dia hoy ny renin'i Jesosy taminy, tsy manana divay izy. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, mofa ninona kory zavatra ianao, tsy mbola tonga ny fotoako. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy izay asaina ataonareo. Ary nisy ny vato enina mahalany rano indroa na intelo ny vata avy nipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaon'ny jiosy. Dia hoy Jesosy taminy, feno rano ny siny dia nifanoina hatramin'ny molony. Ary hoy Jesosy taminy, tovozy amin'izao ka ento eo amin'ny mpandahatra ny fanasana. Dia nentiny. Ary nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana nefa tsy nalala izay niaviany fa ny mpanompo izay nanovo ny rano nahalala dia niantso ny mpampakatra izy ka nanao taminy hoe araka ny fanaon'ny olona dia ny divay tsara no arosony aloha. Ary rehefa nisotro be ny olona dia vao izay ratsiratsy kokoa. Fa ianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny. Izany no nataon'i Jesosy tao Kana any Galili ho voaloham-pamantarana ka nasehony ny vonany ary nino azy ny mpianany. Rehefa afaka izany dia nidina nankany Kapernaoma Jesosy mba mireniny sy ny rahalahy ary ny mpianany nefa tsy nitoetra ela teo izy. Amen. Ry havana ny Hafatra izay omeny Tompo antsika amin'ny alalan'izao hafatry ny Tompo izao dia manambara tokoa fa ny zavatra tsotra no tonga mahagaga no ilay fahasoavana ataon'Andriamanitra ao anatintsika. Ny zavatra tsotra tonga mahagaga no ilay fahasoavana ataon'Andriamanitra ao anatintsika. Manana fandarana manokana amin'ny tsirairay avy ny Tompo ary fantatra izany. Izay zavatra tsotra eo amin'ny fiainantsika no ataon'Andriamanitra miova ho zava-dehibe sy mahagaga. Eo amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra izay hifananan'ny olona dia fantatsika fa misy ohatra any Madagasikara ny Pazapa, aty Europa ny hoe The Voice na La Voix dia mifaninana tokoa ny mpihira ary dia andrasan'ny olona izay tena mahay mihira tokoa ao anatin'izany. Dia izao ny zavatra mahagaga matetika izay olona tsy ampoizina no indro fa lany ny mpitsara sy ny mpiaino ary dia manjary mahazo
ilay larana voalohany dia izy no tena mahay mira indrindra ao anatin'ireo mpifaninana rehetra. Izay no manambara fa ny olon-tsotra dia manjary lasa olo malaza, ny olona izay mety ny eritreritra fa ny hira tao anatin'ny efitranony na ny toerana anankiray izay tsy nisy nahafantatra akory. Dia zavatra tsotra zany nataony olo-tsotra izy kanefa dia nanjary lasa mahagaga ny nataony satria nisy osehatra izy nofidin'ny olona izy ary nofidin'ny mpitsara ihany koa. Mova tsy tahaka izany ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra rehefa matoky ilay mahagaga izy. Raha mbola tsisy mahafantatra tokoa ny zavatra izay tanterahany dia iverina fa toy ny tsinitsinina ny talenta izay napetraky ny tompo tao aminy, ny fanomezam-pahasoavana izay napetraky ny tompo tao anatiny. Fa rehefa injay ka misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainany, misy événement anankiray anehoan'Andriamanitra ny vonahany, dia eo ilay zavatra tsotra toa tsinitsinina manjary zavatra mahagaga. Raha ny rano izay nasain'ny tompo nofenoina tamin'ireo toerana fasiana ny rano fanao amin'ny fanadiovana teo amin'ny andron'ny jiosy ireo, rehefa nararaka tokoa izany rano izany dia naroso teo anatrehan'ny mpiarakara ny raharaha, dia indro fa gaga sy talanjona ny mpiarakara ny raharaha, ny mpandahatra ny fanasana, satria dia tsara noho ny divay rehetra izay naroso teo aloha sy tahaka amin'ny fanaon'ny olona. Izay ilay Andriamanitra izay ao amin'ny Jesosy Kristy manova ny zavatra tsotra ho mahagaga, rano tonga divay. Eo amin'ny fiainantsika dia mety misy tokoa zavatra tsotra iveritsika fa tsinitsinina, nefa ny ao no ametran'Andriamanitra ilay fahasoavana, eo no asian'Andriamanitra ilay tombo-kaseny, dia tanteraka zava-mahagaga tsy ampoizina, dia amin'ny teny frantsay hoe ny ordinaire lasa extraordinaire. Izay levana no tokony tsy hanaovana tsinitsinina izay zavatra napetraky ny tompo tao anatintsika, ny talenta sy ny fahasoavana izay omen'Andriamanitra antsika. Aoka ary tsika tsy hanao tsinitsinina ny fahagagana izay asehon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Dia manambara tokoa zany fa ilay tanan'Andriamanitra dia manova tokoa izay iverina fa ho tsotra ho lasa mahagaga. Hoy ny voasoratra ao amin'ny Eksodosy 7:1 hoe amin'ny anaran'ny tompo, ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, indro ataoko ho Andriamanitra ho an'ny Farao ianao, ary Arona rahalanao kosa ho mpaminaninao. Ahoana tsara zany ataon'Andriamanitra ho Andriamanitra ho an'ny Farao i Mosesy, ary Arona ho tonga mpaminaninao. Ahoana ny olazan'Andriamanitra, l'Andriamanitra tokana sady marina, ilay tompon'izao rehetra izao, Rain'i Jesosy Kristy manambara amin'ny Mosesy hoe ianao ro Mosesy dia lasa tahaka ny Andriamanitra eo alohan'ny Farao. Nanjary lasa atahotra Farao fa ambonindreo Andriamanitra izay nivavahany ity olona izay atao hoe olon-tsotra ity, kanefa dia lasa manatoerana mahagaga. Olon-tsotra satria fa nandositra ny Egypta tonga tany Midiana izy, fa rehefa tafanao tamin'Andriamanitra izy dia indro fa niova tanteraka, transformé, hoy ny teny frantsay, ny fiainan'ny Mosesy noho ny fahitany an'Andriamanitra. Izany hoe ny fanalahidy zany dia ilay fiaonana amin'Andriamanitra. Ianao koa ry havana dia tian'ny tompo iaona aminy, ny fiainana amin'Andriamanitra isan'andro no ahatonga ny fiainanao hiova, ahatonga ny fiainanao ho transformé eo amin'izay toerana rehetra nametran'ny tompo anao. Izao ny tsarovy tsy mahavelona ny tena ny zavaboary, ary ny antony dia tsotra, Andriamanitra mamela azy. Fa ina zavaboary resana amin'izany moa ohatra ny zavamaniry, tsy zavamaniry velona amin'ny tenan'izany, fa tsy maintsy mitsatoka ao anaty tany izy, milevona ao anaty tany ny fakany, tsy maintsy mahazo tsirony tany izy. Izay no midika fa io zavamaniry izay eo hitantsika eny an-jaridaina na eny an-dalambe dia tsy afaka ny velona ao an-tenany, fa tsy maintsy mandray ny tsiro avy amin'ilay tany izay namafazana azy. Tahaka izany koa isika,
tsy mba afaka niaina isika raha tsy mivelona amin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia nampatsiahy tokoa fa Jesosy Kristy raha tonga aty ambony tany dia niteny hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay loaka vavan'Andriamanitra. Mahditoko 4:4 sy Luka 4:4 manambara zany fa isika zanak'Andriamanitra dia tsy afaka ny andeha amin'izao iaina tahaka ny olona tsy zanak'Andriamanitra, tahaka ny olona tsotra, fa nataon'Andriamanitra hanana firaisana amin'ny tanteraka dia hitoetra eo aminy ka handray sy hitoaka amin'ilay loharano. Loharano mahavelona dia ny tenin'Andriamanitra, mamaka tsara amin'izany tenin'Andriamanitra izany ary dia miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra dia mandray ilay fanahy masina izay omen'Andriamanitra antsika ao anatsika, amelombelona ny fanahintsika sy tonga antsika tena vavolombelon'i Kristy tokoa eo amin'ny toerana azy misy antsika. Izay no vokatry ny fahasoavan'Andriamanitra. Rehefa miseho ny fanatrehan'Andriamanitra dia tsy maintsy misy fanamboarana, fanavaozana mahagaga ary tsy maintsy misy fahagagana izay miseho eo amin'ilay toerana sy eo amin'ilay asa tanterahana amenaran'ny tompo ary ihany koa eo amin'ilay fanjakan'Andriamanitra izay andrahana antsika mba ho toriana. Midika izany fa eo amin'ny seha-piainantsika tsirairay avy, asa aman-draharaha, fahasalamana, eo amin'ny fianaran'ny ankizy, fitaizanany ankizy, eo amin'ny fiakarana tokantrano, eo amin'ny raharaha-bola amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fandrosotsika amin'ny lafin'ny rehetrarehetra, ninona zavatra katsahan'ny olona eto ambony tany. Dia izao no izy rehefa miasa eo Andriamanitra mazanany antsika dia tsy maintsy misy zava-mahagaga tanteraka eo, tsy maintsy misy zavatra miorom-paka eo tavavoaka soamantsara ary tsy maintsy misy zavatra izay miseho miariary eo amin'ny fiainantsika ahatonga antsika iseho ny voninahitran'Andriamanitra ka tsy maintsy tafita amin'izay an'Andriamanitra azy. Noho izany tsy mitovy amin'ny fomban'izao tontolo izao no hitonan'Andriamanitra ny fiainantsika. Tsy hoe itsika mikatsaka fahombiazana na mikatsaka harena na mikatsaka voninahitra na mikatsaka ny zavatry ny tany, fa izao mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra tsika dia ny zavatra rehetra izay ilaintsika dia omen'Andriamanitra amin'ny alan'i Jesosy Kristy. Izay no mahatonga ny tompo laza fa katsao no fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia anampy anareo izany rehetra izany. Izany hoe rehefa katsahantsika ilay fanjakan'Andriamanitra dia izay soa rehetra, fahasoavana rehetra, izay rehetra talenta rehetra ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany, fahasalamana, hery-tanjaka, fahasoavana amin'ny lafiny samihafa ara-pahasalamana, eo amin'ny asa aman-draharaha sy ny fianarana sy ny sisa izay lafiny mpiainantsika rehetra dia tsy maintsy miseho ao anatin'izany rehetra ny voninahitr'Andriamanitra. Mety tsy ho arakaraka izay eritreretintsika fa arakaraka izay planin'Andriamanitra raha toka manaraka tokoa ny fitsipika izay napetraka ny tompontsika araka ny didy folo sy araka ny tenin'ny tompo hoe ny lehibe indrindra dia hoe tiava ny Jehovahandriamanitra amin'ny fonao, fanahinao, sainao, tenanao manontolo ary tiavana amin'ny taka ny tenanao. Izay hoy Jesosy miorenan'ny lalàna rehetra sy ny mpaminany, izany hoe irenan'ny didy rehetra ao anatin'ny Baiboly. Rehefa tia isika an'Andriamanitra, tia ny namantsika tahaka ny tenantsika dia mahatanteraka izay voalazan'Andriamanitra izay. Anio ariavana mahereza alahoery fa isika dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, lalàn'Andriamanitra ho an'ny tenany, mitondra izany fahasoavan'Andriamanitra izany tsika. Ary izay ilay fahasoavan'Andriamanitra ao anatsika izay nylazan'ny Paoly apôstôly, ampo anao ny fahasoavako. Ny hafatra izay nampitahin'ny tompo taminy, ampo anao ny fahasoavako. Fa ny haiko tanterana fahalemena dia mahatonga antsika hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny lafim-piainantsika rehetra ka tonga fahombiazana amin'ny lafiny rehetra. Dia ao ka ary ny tompo niseho sy omem-boninahitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny fiainantsika fa isika hetra fa izy kosa hisandratra, isika hiaina fa izy nitombo hovinany. Vavaka sy atopoka. Voninahitra n'Andriamanitra ray zanaka-fany masina tsara indrindra, Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao. Fa ny vokatry ny fahasoavanao tokoa tompo dia ny rano tonga divay, ny zavatra tsotra tonga mahagaga, zavatra kely tonga lehibe. Ka na kely ny fiandohanay tompo dia mbola lehibe ny fiafaranay, ary na dia kely tompo ny atombohan'ireo zanakao rehetra dia tsy maintsy ho lehibe izy satria ilay teninao ao anatiny mahatonga azy ho lehibe, ary ilay hafatra ao izay miorom-paka ao anatiny mahatonga azy tanteraka ny sitraponao eo amin'ny lafim-piainana rehetra
dia ho zary ho tanteraka ny hafatra ao atonga ny tsirairay avy hanana ery amin'ny fanarana anao, hanana ilay fanamasina ka hibanjina mandrakariva anao Jesosy Kristy ianao ilay nijaly sy maty kanefa nandreso fahatetana ary mifona ho isan'andro ny tanakavan'Andriamanitra ray. Misaotra Tompo dia anao ny voninahitra ary tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka fa ny fahasoavanao Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray ny heriny fampiraisanao fanyamasina ho amin'ny mandrakarivo sy mandrakizay. Alleluia. Amen. Maireza ravana ny tompo amintsika ho amintsika ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny vokatra izany eo amin'ny fiainantsika manontolo. Amen.